izay zany ny olana iny tsy adikevitra ntsony fa de efa fantatra zany fa Mahajanga no ataony lalao fa hetsakilan'izay dia ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny Barea ny Madagasikara ary niatrika lalao maromaro izy ireo tamin'ity herinandro ity. Efa tokony hivoaka ihany koa ny anaran'ireo 20 mpilalao etantoerana izay andrafitra farany izay ekipa-pirenena izay raha ny fantatra moa dia amin'ny voalohan'ny herinandro iny no hanainga ho any amin'ny renivohitr'Ibony hiatrika ity lalao ity ny ekipa-pirenena malagasy andrasana fatratra ihany koa ny fahatongavan'ireo mpilalao lavina avy any ivelany. Navoaka ny mpanazatra io tolakandro io tetsy Mahamasina ny listr'ireo mpilalao 20 eto an-toerana hiatrika ny lalao fanasana ny kanina 2024 ifandonan'ny Barea amin'ny Uganda ny 20 meo avy izao any Mahajanga. Raha ny fantatra dia raha ampitso maraina no andeha hiazo any renivohitr'Ibony ny Barea. Ny alohan'io fandehanana io nefa dia nanao lalao fitsapana telo teto Antananarivo ny ekipa-pirenena. Ny alarobia teo deresin'izy ireo tamin'isa tokana ireny ohatra ny ekipan'ny Tahana Formation teny amin'ny kianjan'ny alarobia. Manarak'izay dia nisaraka Adsala Samby sy nisy nitokana alohan'ny Kinaps izy ireo. Ary farany io tolakandro io tetsy Mahamasina dia nivoaka mpandresy tamin'isa 4-3 nanoloanan'ny ekipa Analamanga ny mpilalao Frank sy Mamsou. Efa nitarika tamin'isa 4-2 ny Barea ny alohan'ny hinahatratrarany ekipa voafantina Analamanga ny baolina 2 nahatonga n'isa 4-3. Taoriana ny fanazavany mpanazatra dia niezaka nampihodina ireo mpilalao ao aminy izy ireo nandritra ny lalao telo nataony. Mana amin'ny ankapobeny dia araka ny fahitanareo moa zany efa nandritry ny efa-bolana izay tsika nefa nanomana n'izy ity nanao ny détection, nanao présélection, nanao rehetrarehetra ary izay zany arafa teknika dia hitantsika moa izay vokany fa ny Uganda moa dia tena tsy hoe ekipa hoe ambanimbany fa tena faran'izay tena tsaratsara classement zany izy au niveau FIFA dia hitantsika eo amin'ny lafiny rehetrarehetra moa efa presque milamina daholo ny fanomanana ny ataontsika hoe tsy côté technique zany fa côté logistique zany efa milamina. Raha ny lalao hitantsika teo nisy ny occasion tokony ho faty ihany eo amin'ny famonoam-baolina dia izay zany tsy maintsy masoana amin'izay fanazara-tena farapara indrindra rehefa tonga any Mahajanga hoe ny lafin'ny famonoam-baolina satria aty amin'ny tantsika sika no milalao dia tsy maintsy manamafy tsara n'izay resaka famonoam-baolina izay. Tsikaritra kosa nefa fa mbola hita tsy mbola masaka tsara ny fiarahan'ny mpilalao eny ambonin'ny kianja. Andrasan'ny maro ihany koa ny fahatongavan'ireo mpilalao mila ravinahitra folo avy any ivelany hanamafy ireto mpilalao eto an-toerana ireto. Tamin'ny fiafaran'ny lalao dia samy nitondra ny heviny manoloana ny fahitan'ny fomba filalaon'ny Barea ny mpijery tonga teny Mahamasina, ataony Manakina, ataony Mahazatra, atao ihany koa ireo Tsodrano.